hoan'izay taranja iraisan'izay hatrany dia noromban'ny ekipan'ny FTM Manjakaray ny amboara goavana tamin'ilay fifaninanana taranja rugby nampitondraina ny anaranay Roi du Quartier tamin'isa raiky amin'ny telopolo no 13 nandresen'ny ekipan'ny Manjakaray ekipan'ny Tefa Anatiazo nandritra ny famaranana natao androany tolakandro atetsy amin'ny kianjany Mamasina no porofon'ny FTM ndray araka izany fa izy ireo no mpanjakan'ny quartier amin'ny ity baolina lavalava ity. No porofon'ny ekipan'ny FTM Manjakaray fa izy ireo no mpanjakan'ny taranja rugby ho an'ny fileuvana eny amin'ny quartier. Norombany izy ireo tokoa matsy ny amboara goavana tamin'ilay fifaninanana tournoi Roi du Quartier rehefa nandesy tamin'isa raiky amin'ny telopolo no 13 ny ekipan'ny Tefa Anatiazo androany tolakandro tetsy amin'ny kianjany Mamasina. Ny alohan'ny fialatsasatra nefa dia nitarika tamin'isa 12 no 12 ny Tefa. Vao nanomboka ny fizara-potoana faharoa dia nanafaingana ny lalao ny FTM ka natonga baolina nety tanana ronsesy. Tany amin'ny 2 minitra tsy afaran'ny lalao dia natonga ese nanoloana ny Aintso indray ny ekipa Anatiazo ka natonga ny isa 12 no 13. Nandritra ny segonja farany dia nanindry sy tsy nanaiky olembenana ny Tefa satria nieritreritra ny songona anisa. Voatsorika ny FTM manefa ny baolina ka izy ireo indray natonga baolina nety tanana. Niady hatramin'ny farany lalao satria fileovana roa samy manana maizy azo no toda teo amin'ny famaranana. Nipetraka alarana fahatelo tamin'ity sokajy elita fédéral ity kosa ny ekipan'ny SCB Besarety rehefa nandesy ny ekipan'ny Asambo Manarina tamin'isa 13 ho an'ny famaranana sokajy elita régional indray dia ny ekipan'ny FTBA no vosotra tompondaka rehefa nanilika ny ekipan'ny Afakazomanga tamin'isa 17 Larana fahatelo ny ekipan'ny Mangara Manjakaray rehefa nandavy ny ekipan'ny ZA17 tamin'isa 17 Ho an'ireto lalao telo farany reto dia saika navita valinady avokoa reo ekipan'ny Voakapandresy nanoloana ireo mpifanandrina taminy satria resin'ireo ekipan'ny fanandrina tamin'ireo tamin'ny fiadinan'ny tompondaka sokajy elita régional tao mpilalovanà 9 sy 2 arivo.